Madagasikara tsy azo entina vahiny ny firenena hoy Marc Ravalomanana. Sakoroka tao Antsirabe, telo naratra, ray safotra. Trosa Madagasikara, 20 miliara sy 900 tapitrisa dolara ankehitriny hoy Serge Safimaova. Tompolasy tompoko vavy manolotra ny araba ao antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity hariva ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao koa manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Nirefidrefitra ny bomba mandatsa-dranomaso tao Antsirabe androany, nanapatra ny heriny indray ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana tany an-toerana. Tsy navela hiditra tao amin'ny Magro Avaratsena, toerana saika anatanterahana ny kongresy patritry ny antoko-tima vakina karatra matsy ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo vahoaka marobe mpanaradia azy. Fanadidina Njavandriamaefa Mathieu Prince Tahirinena. Tonga saina ny vahoaka ny vakina karatra androany. Vahoaka ny fanitsakitro tsy hita isan'ny niara-dita amin'ny filoha Marc Ravalomanana teto Antsirabe, anatanteraka ny kongresy paritra izay saika atao amin'ny Magro Avaratsena. Vao nivoaka ny tsena nefa ny filoha Marc Ravalomanana dia efa niantrana ary nanao barazy teo amin'ny arabe ny zandary sy ny miaramila. Tsy niembotra raha nahita izany ireo vahoaka marobe fa niroso hatrany. Nanokatra ny lalana ireo solombam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko-tiko Madagasikara ka nisy ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana. Tampoka teo anefa vaky ny barazy, nirefotra nanaraka izay ihany koa ny bomba mandatra-dranomaso ary ny donatsetroka tanteraka teo amin'ny manodidina. Tsy nisy niembotra nefa na nialandaharana ireo vahoaka marobe niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ireo. Nitady hevitra hafa nidirana tao amin'ny Magro ny filoha Marc Ravalomanana, saingy nombahana ny mpitandro filaminana avokoa ny lalana rehetra nahafahana niditra tao. Mbola nirefitra indray aza teto ny bomba mandatra-dranomaso. Porofo izao ho ny olom-pirenena fa fanjakana jadona no misy eto fa tsy fanjakana mitsinjo ny vahoaka malagasy. Be bokotra sy be kitana. Izy narovanareo midalo samy totakely samy vahoaka. Voalohan'izay, misy ve fahalalahana? Olona mandeha tsotra sakanana. Noho izany, asorito amin'ny bokotra sy ny kitana anareo ary efa tsy hainareo miaro vahoaka fa alao miala. Tsotra, vahoaka efa mitrisina amin'ny tany mandady amin'ny tany. Kibo mihitsy no mikisaka, mbola ataonareo ohatran'izao. Nisy zazakely teo zao, andeha etsena izy hotely mianaka, tratran'ny lacrymogène natorana le zaza. Aiza ho aiza andraikitrareo amin'izay be bokotra sy be kitana. Fataro fa vahoaka ny tokony arovanareo. Antsirariny satria vahoaka tsy anentsianinana napana lacrymogène olona tsy mangalatra tsy maninona. Kongresy paritra ny ataonay fa tsy hoe androdana na grève na ninona. Tsy manakatra fara fa tsy mahay stressena ny didijadony eto Madagasikara. Tsy manakatra.
leo fahatrananay sady zay mandeha filaminana angeva mpitandro filaminana mandrodana anay ohatra zao tsy rariny sady zay tsy manaiky tondray ny nationalité frantsay zantsony tsy mety aminay vahoaka ny tompony fahefany ary tadio frantsay ve no mitondra antsika eto fa tsy gasy tsy mety zao e ahoana izy ao amin'ny tranony izy manina izy tsy tsofoka ao amin'ny tranony zao ve fitondrana misy mifahantrana eo ambaravarany olona nitrosan'ny olona zao sisa ny iainana zao vahoaka tsisy antsy anasa dalo ny fandripahalemana ny rehetrarehetra tsisy délestage zao hitanareo zao hitantsika manakavo zao fahatranany anaty volaninay mipiasa ny zona avoaka mihitsy alefa roasina aby mampangalatra ny tany tsy mandry fahalemana anay leo mifahatrana tsisy asa mandeha tsisy ininina avy amin'ny fitondram-panjakana mbola izy kino mamebaika andreo miaramila gendarmes polisy reo anana no fahefana leo anay lazaina foana fa tany demokratika i Madagasikara kanefa izao no asetry ny vahoaka malagasy izay maniriny anio ny heviny Tagawany fa olona iray no nisamborina telo ny fantatra fanaratra ary iray hafa sempotra noho ny bomba mandatsatra maso nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo vahoaka marobe tao Antsirabe ny aradita amin'ny filoha Marc Ravalomanana androany nandray an-tanana ny fitsaboana ireo naratra avy hatrany ankomo ny filoha Marc Ravalomanana filohan'ny fokotany teo aloha tao Ivory io voasambotra io saingana votsitra noho ny avy eo Njahavandre Maefa Mateo Prince ary tahirina atrany zaza 12 taona torany bomba mandatsa-dranomaso ankizy 17 taona naratra teo amin'ny tongony noho ny tifitra reny mpianakaviana 17 taona vaky taolana teo amin'ny tongotra noho ny tifitra ary olona iray hafa vaky taolana teo amin'ny valahany izany no vokatry ny didijadona sy ny fanaparam-pahefana nataon'ny mpitondra fanjakana teto Antsirabe reny vohitry vakina karatra androany nandritra ny fandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana akoatra izay mpikatroka iray hafa ihany koa no samboriny mpitandro filaminana tao raha izy hiditra tao amin'ny kianjany Magro saingy efa navototsy ireo mpitandro filaminana sady eo voasambotra napiditra ny olona tao amin'ny Magro hoe midiradiraka izy midiradira olona fa tsy maintsy tonga eto nidadatsika ato amin'ity Magro ty ay moa rehefa hitazalava miakanjo menamena mampiditra an'le olona tonga dia nenjena tao anatin'ny Magro mihitsy mitondra basy zay le ry mitondra an'le bomby iny dia nenjena io zalahy ndao tonga dia anay moa zanaky dada dia anay tsamamely anay tsamikitiky fa anay ampahamarinana natao ka noho izany dia mijoro misay fa tsika tsy maintsy rehefa marina tsy maintsy afaka foana tsy nitaza-potsiny ireo olona naratra sy ny ara-nieritreritra nataony mpitandro filaminana ireo ny filoha Marc Ravalomanana fa avy hatrany dia nandray an-tanana azy ireo tamin'ny fitsaboana sorako manokana Andriamatofiloha nanome toromarika avy hatrany ho anay fa nokarakarainy avokoa ny fitantanana sy ny fandraisana tanana ireo olona marary ireo ny tenana izao ny solotena n'Andriamatofiloha ny karakara azy tany tsy manary atsika ny ray aman-drenitsika na amin'ny sarotra azy fa izao nao vy nao vato tsy maintsy vaky iankaratra porofo zany androany ary ny porofo indray aman-dreny fa vaky tokoa iankaratra androany voaporofo teto vakina karatra mihitsy fa vazaha tokoa ka mitondra an'ity tany ty aikaika reto gendarme reto kaika miaramila frantsay misaotra anareo fa nasehaonareo anay ny toetranareo sy ny mombamomba anareo hainay ny tokony atao saotra tompoko na makasitraka tompoko vavy tsy nitsitsy ary nanapatra ny fahefany ka ny afara tamin'ny fandratrana olona araka izany ireo mpitandro filaminana teto Antsirabe ny antso ny feo ny fieritreretan'ireo tompona andraikitra toy ny ministry ny filaminam-bahoaka ny ministry ny atany ary ny gendarmerie ny filoha Marc Ravalomanana tsy ampijaly ny vahoaka tahaka izao
Avososo tanteraka teto ny asin'ny vahoaka malagasy ary noporifon'ny izao fanjakana izao fa fanjakana tsy refesin'ny mandidy no misy eto Madagasikara. Fatanjony mpitondra ankehitriny mahatsima malagasy azy ny famononany samy malagasy eto amin'ny firenena hoy ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Toliara ny pasteur Edouard Tsarame. Nambarany nandritra izany fa tsy azo le ferina intsony ny tranga nandratrany mpitandro filaminana vahoaka malagasy tao Antsirabe androaniny. Any malagasy i Madagasikara fa tsy any vahiny ho iatrany ny nambarany. Germain Menjanary sy mbola afatsara. Tsy azo ekena ny famonona malagasy tompo-tanindrazana tahaka ny tranga tao Antsirabe androany ireny hoy ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Toliara androany. Fahafana no namozan'ireo razambeny ainy tamin'ny fanjanahantany. Koa tsy azo ekena intsony ny famonona atao amin'ny malagasy ankehitriny. Tokony ala eto ny vahiny fa tsy tany voazanaka intsony Madagasikara amin'izao fa any malagasy mizaka ny zopirenena malagasy ho etrany ny fanazavany. Miantso ny HCC sy ny mpitandro ny filaminana noho izany ity mpanao politika ity mba tsy anaiko ataony olona mizaka zopirenena vahiny amony ny malagasy intsony. Tsy isy anaiky izany intsony eto hoy ny fanazavany. Voaporofo tanteraka hoy izy fa tsy malagasy ny mpitondra ankehitriny ka tokony ampiatra lalàna ny HCC. Zaho aloha tsy ho sarotiny fa te hametraka ny atao hoe fiandrianan'ny firenena ary miantso ny mpitandro ny filaminana gasy aho. Raiso ny adidy, raiso ny andraikitra. Miantso ny HCC raha tany misy lalàna marina Madagasikara, lalàm-panorenana antsika ampiaro re araka ny andininy faharoa amby efapolo mangataka ampiaro lalàna io, tsy tadiavana iniza, tsy tadiavana aniza fa fampiarana ny lalàna. Raha tsy miatra io lalàna io dia presque kombakomba koa ny HCC raha tsy mampiatra lalàna. Lalàm-panorenana no resako eto andininy faharoa amby efapolo mangataka ny ampiarana an'io. Tomponantoka ianareo fa zay tsy lefitra. Tomponantoka ianareo fa zay tsy lefitra. Tsy ho anaiky ho entiny vazaha mihitsy zay na ino idona eto na ino itranga eto, tsy ho anaiky zay. Tsy anaiky na ianareo ampiasainy vazaha tahaky ny ahoana ka hamono ny gasy ray manontolo, zay tsy anaiky. Tsy anaiky. Efa zany namono ny razanay tena teo aloha nitadiavana zany fahafahana zany. Androany zay mbola hogetsainareo tahaka an'izao tapitra ampy zay. Mitoy ny tolona ho an'ny fitakinany fahafahany malagasy ao anatin'ny fangejana ny fanjanahana ankolaka amin'seho ankehitriny hoy ny nambarany. Miantso ny malagasy rehetra ny tenany mba hijoro ho an'ny tanindrazana fa tsy anaiko zanahana ankolaka ka ampiarana baiko mbahiny noho ny tombotsoan'izy ireo tahaka izao mihitsy. Mbola iverenantsika eo ny toy n'izay vaovao avy any Antsirabe androany izay rehefa tonga ny horonan-tsary mirakitra izay fanadihadiana avy any Antsirabe izay fa zao aloha tohizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Fomba fanao amina raharaha politika eto amintsika ny famoronana trangan-javatra iray anafenana tranga mafampana iray azo heverina sy azo adika ho toy izany mahakasika ny fivoahan'ny resaka zom-pirenen'ny filoha amin'izao hoe nambarany mpamakafaka politika Roland Andriamahenina raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy André Rakotomalala. Fomba fiadiny ity fitondrany ity hatramin'izay ny mamorona diversion anodinana ny sain'ny olona amina raharaha mafana mitranga eto amintsika. Tsy azo heverina ho tongatonga ho azy ny fivoahan'ny taratasy mirakitra ny fizakan'ny filohampirenena sy ny fianakaviany ny zom-pirenena frantsay iny. Anisan'ny dosie kilasina ho tsy ambaratelim-panjakana iny ka tsy misy manana fahafahana moka azy raha tsy ny filoha-tenany na ny fitondrana frantsay. Dia fampitondratra an'izao zany tsikafokafo nadolo ny zavatra mety nangina tany anaty vata sarihana mety fomba fiady koa izy amin'ny lafiny politika zany hoe rehefa misy mpifaninana ohatra tiana ho ahilika milomo fotoana ohatra dia mety jerena hoe raha mety mpandraraha io mpifaninana io dia hoe resaka etra raha ohatra indray ataontsika hoe mety misy hoe olona efa nanana totaratasy ara-pitsarana taloha misy indray ohatra hoe manana totaratasy nady mbola tokony mandeha nefa tsy mandeha dia mipetraka amin'ny fanontaniana fa maninona zany no mitranga dia tsy atao zavatra vaovao zany fa lafin-javatra roa zany mety miseho hoe na izy anafenan-javatra hoe anaovana détournement na opinion publique
hoe mba tsy fantoka bebe koa amin'ia dia amorona zavatra fa mba isarinan'ny sain'ny olona fa nefa ty mbaty ity misy zavatra mandeha dia zay zany amina politika tsy zavatra tonga ho azy zany fa ny fantariana peraka ihany koa dia hoe fa maninony ty zavatra ty rehefa ty no mitranga dia ohatrany hoe velivelesana be hatramin'ny amponga zany dia orakorahana be hatreny atafitrano fa maninony ty zavatra ty nefa mitovitovy amin'iny ihany a ohatra samy mangina tsy ahitan-teny azo everina araka izany fa hanodinana ny sain'ny olom-pirenena manoloana ny krizy ara-tsosialy indray ity raharazom-pirenena ity azo everina ihany koa ho fanilihana kandida sahady amin'ny fifidianana ny taona 2024 lafim-bavaon'ny toe-karena bokatrosay Madagasikara ary mampanainy ho avin'ny firenena ara-toe-karena ho isaritra Zafimahova androany ny 30 ny vola miasa eto amin'ny firenena ihany no mba vola madiodio avy amin'ny aba sy ny etra apetsaka amin'ireo birao-mpanjakana no tsy manana na dia taratasy fampiasaina intsony aza amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary sy mbola afa-tsara. 8,900 tapitrisa dolara no trosany Madagasikara amin'izao fotoana. Ny 4,400 tapitrisa dolara amin'io dia any banky iraisam-pirenena. Itrosina amin'ny tany toe-karenan'i Madagasikara ary aina ikatso ny fiodinan-draharaha eto amin'ny firenena hoy ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova androany. Efa betsaka amin'ireo birao-mpanjakana ankehitriny no mampitondra taratasy fotsy ireo zay anao raharaha ao aminy. Voafita kirajoela ny malagasy satria ny 700 ny vola miasa eto Madagasikara dia fanampiana avy any ivelany avokoa. Manodididina 700 miankin-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany ao anatin'ny 80 mpanjakana. Ny 300 mahery kely ihany manodididina daholo no hoe vola madio malagasy. Zany hoe vola azotsika amin'ny abatseranana sy ny vola azotsika amin'ny etra maro karazany. Azadino fa le vola mpamatsy vola 700 io ny tsy afaka kitikitianao be fatany hoe afindrafindranao eto anaovana an'ity vola ity fa ny azy efa mazava satria misy accord de crédit iny accord de crédit iny tsy azonao kitihany iny arak'izay mahadevolana ny sainao ka tokony tsy fampandainga zany tsika eto ary rahainao makany amin'ny birao-mpanjakana ankehitriny be deabe ny birao-mpanjakana zay mifandray amin'ny vahoaka ianao ny mitondra ny taratasy fotsifotsy satria ao amin'ny ministère ny tsisy budget tsony zany hoe zavatra iainany afaka manao défi an'izany ve ro ministre ny finance 8,680 millions de dollars trosa Madagasikara androany. Ny banque mondiale fotsiny anatin'izay 4,200 millions de dollars. Tokony atao zany ny audit qualitatif et qualitative et quantitative no dette ny banque mondiale io satria misy dette io mamono atsika malagasy. Zany daholo zany ny fipetraky ny lalao ka le izy tsy tokony fanambambaka eto zany tsika fa tsy mandeha amin'ny laonina ny fitantarana ny volam-panjakana. Nanamafy ity mpahay toe-karena no sady mpanao politika ity fa tsy angarahara ny fifidianana ho avy io. Mila mijoroan'ny firenena ny malagasy mba ho tena anana fahafahana tanteraka na ho ara-toe-karena na ara-politika sy ny sosialy. Fanahitsy kosa ireo mpizaika teo anivon'ny FFKM namoaka ny tsy fihetezana momba ny fitantanana ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Loha hevitra miisa 3 no voaresaka nandritra izany dia ny sosialy, ny politika ary ny lafiny ara-toe-karena. Mila olona matahotra n'Andriamanitra hitondra azy Madagasikara hoy ireo mpizaika nandritra izany. Germain Menjanary sy mbola afa-tsara. Naharitra 3 andro ny fakan-kevitra izay nataony FFKM matety amin'ny Saint-Michel Itosy. Isan'ny loha hevitra nahitana faneho-kevitra mavaivay avy amin'ireo mpizaika ny sehatra ny sosialy. Mihamanitra ny malagasy izay hita sy sapa eny anivon'ny fiarahamonina. Manampitrotraka izany ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanaovana ambanin-javatra ny tantsaha malagasy. Raha tsy mipetraka tsara mazava tsara ny politika ny fandriam-pahalemana, ny olona tokony ho tsanga ny olona hipetraka zany olona tokony hanamdrasaka politika mazava tsara momba ny fandriam-pahalemana. Fa maramila eto amintsika teneniko morana sy misy maramila mipetraka tsy anaty kasananja lany tena marina manao pilote manao sport ampina amin'ny vahoaka mba hivelarana amokarana atosika ny vahoaka eto Antananarivo ampianarana mena formation eo amin'ny fambolena mena tamin'ny malalaka izy ao anatin'ny filimpina raha ny hevitro manokana mangataka amin'ireo mandeha ny FFKM fa ny fitondrana vo ankehitriny fantatra fa
amin'ny fiadivana sira zay no masaka fantetikasa ampivoatra sy ampirosana Madagasikara mbola tsika loatreto. Mila irosona ny fifidianana ko anjaran'ireo izay mirotsaka hofidiana sy ny voafidy vaovao eo indray no mitondra vahaolana ny Madagasikara ho iatraniny ireo mpizaika. Ilaina ihany koa anefa ny fanavaozana ny processus électoral. Ny fanatsarana ny lalam-pifidianana dia apetraka koa ny CESC na ny Conseil économique social culturel izay voalazany ao amin'ny article 5 amin'ny constitution antsika. Programme de l'État raha fanjakana ankiray tena mijery tsara social zay apetraka eo amin'ny firenena ray zay tsapanao zao tsika malagasy fa tena efa mitongo mihitsy fa tsina rehefa mitongo dia anjarany zay itosako no mijery tsara hoe aiza nampandrosoana zany eto amin'ny firenena. Mila filoham-pirenena mendrika ho azy ny vahoaka malagasy, olo-mendrika mizaka zo-pirenena malagasy ary olona matahotra an'Andriamanitra fa tsy mpandainga no mila hofidiany ny vahoaka malagasy. Olona manana fijery lavitra fa tsy ny androany any. Dia fahatelo olona manana etika eo amin'ny zavatra ataony. Ny olona tokony latsaka firenena dia olona tokony ao anatiny tokony politika fa mety amintsika be. Ny olona tokony hitondra ny firenena zany dia olona manam-pahaizana, matahotra n'Andriamanitra, manaja ny lalam-panorenana, manaja ny zoma olona, mijoro ray aman-dreny. Olona mitana ny soatoavina malagasy izay averika eto fa betsaka mantsy ny hoe soatoavina malagasy fa soatoavina malagasy eto dia ny mijery ny hoe mahasoa izay vao ny mahafinaritra. Olona tena jereny zany tsy matahotra masomena, tsy matahotra nizaniza samy miady le mahafiarina izao fotoana. Izay olona tokony fifidiana filoham-pirenena mahaferika malagasy tsy famitaka amin'ny malagasy any ambanivohitra. Tsy tokony hoanina double nationalité, tokony manana zo malagasy magnaraka ny teny malagasy, tsy tokony andeha bekony hafa. Faritra miisa 7 misy ny FFKM no anaovana fakan-kevitra tahaka izao manerana any Madagasikara. Raha tsy aivina dia nandritra ny fianambe izay natao tany Ambatondrazaka no nanapahany FFKM fa irotsaka amin'ny fanaraha-maso ny raharam-pirenena izy ireo ary izany no isan'ny mahatonga ny fakan-kevitra sy ny fananganana ny andromaso isaky ny faritany FFKM toy izao. Ny volana septambra 2024 no mainty trano fonenan'ny mpianatra ao amin'ny bloc amical cité Akatso 2. Trano iray no voatsangana hatramin'izao. Ny iray kosa ady fototra no vita 3 taona aty aoriana. Efa maro ny fitakinana nataon'ny mpianatra saingy tsy misy valiny hatramin'ny androany. Niroso tamin'ny fitokonana izy ireo saingy hatreto tsy nandra-nisam-peo ny tompon'andraikitra makasika izay. Fanadihana nataon'ny Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. 3 taona aty aoriana. Trano iray ity no nisolon'ny tranon'ny mpianatra mainty eto amin'ny cité Akatso 2. Ny iray ity voatsangana ity saingy tsy mety vita. Ity indrindra no anaova mpianatra esika sy fitakiana lava saingy tsy misy vokany. Ny volana febroary 2024 nanome tokony Kroa mpiandraikitra ny trano fonenan'ny mpianatra fa manome 20 andro anamboarana ny trano saingy hatreto izao ny zava-bita ety. Nanao esika indray ny mpianatra omaly saingy hatramin'ny androany tsy nisy fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Le izy manko ny hoe efa ela be zay mitaky an'le izy dia tonga iny satria mahare mandreny zareo zany manatona foana mahazanika zay manatona amin'izay hoe manontany inona ilay olona iny ohatrany hoe arirariran'ny zareo raha hoe tsy teny za tamin'ny voalohany ity zao mandeha any amin'ny croany miteny zareo problème entreprise dia nefa amin'izay zay tsy ampifandraisin-jareo amin'ilay entreprise dia tsy fantatra amin'izay olona zareo tany farany niala mihitsy n'ilay entreprise tamin'izay fotoana tamin'ilay voalohany mihitsy. Dia zareo amin'izay indraindray mandeha ministère iny miteny ministère hoe croix zao olana mandeha amin'ny croix ohatrany hoe arirarirany zareo ohatra zany foana. Dia zay amin'izay nahatonga zay tonga dia hoe mihetsika manao grève. Le tena olona tsy mety mahavita anazy tsy tena fantatray fa indraindray miteny zareo hoe efa prêt fitaovana rehetrarehetra fa efa mandeha alefa amin'izay le asa. Ohatra zao tamin'ny farany teny nanao fihetsehana zay tamin'ny volana février mahakasika ity le trano iray ity dia nisy zavatra ny fanarahanay tamin'izay hoe vitainay mandritra ny 120 jours
zany hoe vitain'zareo efa bolana le trano dia nefany amin'izay efa bolana tamin'ny 6 juin nefa zao izy arahantsika mahita zao mbola ohatry zao zavatra vitan'zareo. Olana maro no ateraka ny tsy fisiana trano any mpianatra manodidina 5 ato amin'ity birao kely ity izy ireo ny voatery misisika ny ato anatiny aza tsy tomomba nakory. Ty trano mbola tsy mety vita le izy satria efa 3 taona zany le izy zao no may dia mbola tsy mety vita le izy dia zay ao anatin'izay mijaly satria mipetraka amin'le trano petrahana tery dia mijaly mihitsy amin'le miaina ao anatin'le izy dia zany mahatonga ny tena hoe manao fitakiana sy mangataka amin'ny fanjakana hoe mba amboarina le izy sy amin'ny croix moa zany dia zay moa zany ohatrany efa tsy dia tena hoe inondro zareo loatra tsy haiko hoe efa tsy important ntsony ve le izy fa efa ela be zay zany tena mahatonga ny hoe manao fitakiana foanafoana. Le raha nombrany rehetrarehetra manko amin'ity trano anankiray mbola tsy vita ty eo amin'ny 17 porte io zany ty trano ty dia nefany ny trano petrahana ao anatin'izay trano mety eo amin'ny efitra roa aty amin'ny cité zany mety tena kely be zany le izy par rapport amin'izay dia en plus ny cloison anatin'le izy gony dia ny sécurité tsy assuré anatin'le izy moa zay koa mpianatra misy ordia dia mianatra koa lasa hoe fanelingely ao anatin'izay zavatra satria tsy hitovy ny fotoana ianarany mpianatra. Efa tapidalaka le tanteraka ireto mpianatra ireto na ny fitokonana aza tsy misy miano intsonjy araky ny fanarahan'izy ireo tamin'ny Croix nandritra ny fivoriana farany dia ifindra amin'ny bureau Croix izy ireo raha tsy mbola misy ny trano. Ivenankely ho any Antsirabe isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity tsy anakilembinana isika hoy nambaran'ny Filomarika Ravalomanana izay miantso ho amin'ny firaisan-kina ametrahana fifidianana madio ananganana firenena vanona na dia ireny aza ny sakana natao tamin'ny antokotiko Madagasikara dia totosa somatsara ny kongresy ho an'ny faritra Vakinakaratra fotoana ny fampianoana solitena avy amin'ny distrika 7 sy ny finoana nasionaly ny antokotiko Madagasikara. Agnobavao ny Anjavandriamaefa Mateo Prince Arta Iriniana. Raiso ny andraikitra ananganantsika firenena vanona ho ny Filomarika Ravalomanana androany nandritra ny kongresy pasitry ny antokotiko Madagasikara teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Miantso ho an'ny firaisan-kina tsy sy ny faniliana hampitsorona ny komity miaro ny marina sy ny rariny na ny KMMR ny tenany. Mila mifampatoky isika hoy izy ary ny fitsinjaram-pahefana tena izy no averina petraka amin'ny laoniny eto Madagasikara. Mila famonjena maika dia maika ity firenena ity. Mila mahay azy, mila kinga sy mahay ary mila mahay miresaka amin'ny olona. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy ataontsika ny fampandrosoana miainga avy any amin'ny fokotany na inona atao tsy maintsy mainka avy any amin'ny fokotany hoe tena olona faka sara amin'ny olona ao ny safidy amin'ny fifidianana izay ataon'ny olona momba chef fokotany anankitelo izy zay ny lalàna nataoko tamin'izany dia zay ray amin'ireo tendren'ny préfet na ny chef district hoe tia nataontsika chef tia chef fokotany vice président fokotany dia ny anankiray zany afaka manao mpanolo-tsaina tia laza amin'ireo fa nisy paikady tsara mihitsy io fatsana raha anreto vao hitany nandroso be antsika tany Mazanga tadidiko tsara dia mifoanana izy hoe alao ho tendrena zao mivokana tsy voafetsony any amin'ny ambanivohitra satria olona tsy mahamoditra amin'ny olona mitondra any ambanivohitra olona iraka zalahy avy any fotsiny makany any dia tsy mahalala koa zay fiampiainany olona ao na inona no lazaina tsy mitovy ny faritra 3 eto Madagasikara samy manana fomba maizy azy manana azy samy manana maizy azy ny fombany ary tsy azo metsy fa arenireny fa mifaizantsika mandrindra an'izay fahaizan'le mpitarika fahaizan'le olona malala tsara hoe zao fomba malagasy atsika malagasy jiaby sika manaiky daholo azy tokony atao fa tsy zany fanavaka vany zany hoe zay avy any atsimo zay avy any avalana hoy aminareo araky nefa nolazaiko foana ombenimbeny ny faritra rehetra milalovako dia tsy maintsy apetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy tsy maintsy amena azy na eo amin'ny fitaovana zany na eo voly zany na eo amin'ny tsy maintsy manapa-kevitra ny olona fa ity zao zany gouverneur zany tsy ao anatin'ny constitution zany. Tsy matahotra fifidianana ny antokotiko Madagasikara ho hiatrany ny Front National ny antokotiko Madagasikara izay nitaky ny ametrahana fifidianana madio sy mangarahara ary ny antsony ny malagasy rehetra ho mailo mandrakariva. Ka zay desako aminareo hoe fantatsika tsara fa misy ireo mihevitra
zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay manana fikasana ratsy anapotika an'ity vahoaka ity, andravarava ny fananana ary indrindraindrindra tsy miraharaha mihitsy ny fiainan'ny olona. Zao nefany isika koa tsy anaiky lembenana fa mba mailo isika amin'izany. Misy ireo manana fihevitra ratsy, mailo tsika manomboka any fokotany, manao andro masom-porokon'olona mihitsy isika mandray. Zay toromarika menydady. Ka zao ary nitakitsika dia ny fanaovana fifidianana madio, mangarahara ary marina tsy ametrahana olana. Isika koa tsy matahotra zay fifidianana ho avy eo. Vonina tsara amin'izany daholo eto vakina karatra. Manomboka zao dia mailo. Ary efa mailo nareo a, teneno raha misy zavatra hitanareo ka tsy fanaraka ny sitraponareo. Hoe tsy mety ity. Satria isy fanofanana manokana mihitsy ho ataontsika ty Antsirabe ty. Ataontsika isaka ny faritra. Dia zao a, anangana firenena vanina ho ahy isika. Zany firenena vanina zany a, dia azahoany malagasy ray aby tombotsoa avokoa. Indrindra fa ny ankizy ny zanakitsika. Reny ho avy. Indrindra fa ny tanora. Tsy maintsy atao izay ananandreo asa na tiana na tsy tiana. Isan'ny lahara-pahamehana tamin'ny fitondrana Ravalomanana ankoatra ny fitsinja raha-pahefanantena izy, ny fanabeazana sy ny ady amin'ny kolikoly. Ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana toy ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana no any fomba azahoana merina indray amin'lohan'ny ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fa tsy fanao ny manafina ny marina hoe nambaran'ny Front National ny Antokotiky Madagasikara Marc Ravalomanana manoloana ny vaovao izay miely fa mizaka zom-pirenena frantsay i Andry Rajoelina. Na inona tsy azo entina vahiny firenena ho hiatrany ny Front National ny Antokotiky Madagasikara. Tsy mahagaga raha tsy ny mpitondra ny lahara-pahamehana ho an'ny malagasy sy ho an'ny Madagasikara. Manana andraikitra lehibe amin'izao zava-misy izao ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo aloha araka izao tato-pavao ny Njavandriamaefa sy Mateo Princy ary tahirinena izao. Tompon'andraikitra voalohany amin'izao fahalovana misy eto amin'ny firenena izao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha ho ny Front National ny Antokotiky Madagasikara androany. Leony lainga ny vahoaka ho ny Front Marc Ravalomanana. Dia hoy aminareo hoe tsy maintsy ataontsika fa leo lainga tsara lahatra isika. Leo dia lestage sy ny tsy fisin-drano. Leo tsy fampitsakafo ho an'ny olona. Zay hita rehetra izay naleha dia tena leo. Ary tena leo ny lainga tsara lahatra sy ny fitapitaka atao. Hitantsika zany zao fa tena mijaly fadiranovana olona. Noho izany anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izao zava-misy zao hoe aminareo ny mpikambana tao amin'ny ACC teo aloha. Tsy afa miala mihitsy izy na inona satria fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena mihitsy zatra seho. Tsy andaingana anao kobaka ambava aminareo aho hoy dada izay nanamarika fa malagasy feno ny tenany ary zanaka tajahiringiriny. Nareo aza mieritreritra mihitsy fa i dada tsy anafina marina aminareo, tsy andainy zany aho. I dada tsy anao izay tsy ampandrosana ty firenena ity, tsy anao kobaka ambava ary i dada dia zanaka malagasy ray sy reny. Dada malagasy, dada malala zay manjoa ny vahoaka malagasy, dada ny ainga veny amin'ireo fiainan'ny malagasy rehetra maro an'izy tantsaha zay mihoatra ny 700 isan-jato. Hainy dada zany fa i dada koa nefany tsy tara amin'ireny teknôlôjia vaovao reny sy ny fianarana ny anarany reny. Dada koa zany dia nisan'ilay vatona solotry ny tany. Ka aza matahotra nareo fa minofotsy ny any. Dada sady malala ny aty ambanivohitra, mahay ny andrenivohitra, mavita miaraka amin'izao tontolo izao. Ahoana nampandrosoana ty? Hay vera angatika mitondra ty malagasy ty amin'izao fotoana izao ka tsy malagasy. Fa na izara zao vao malala. Tsy fanao ny manafina marina. Ary manana andraikitra lehibe amin'izany. Mandray andraikitra lehibe amin'izany ary nilaza hoe azo raisina fa tsy mitombona. Za ianao menatra. Satria ny ACC teo aloha io.
dia tsy nanadiady ve izy tadidiko mihitsy za zao a Maro Karavalomana kandidata amin'izany dia niona tamin'ny indrakaidy hoe ataovy complet tsara dossier-nao za zao miresaka aminareo ary vavolombelona mitantara dia hoy afa nahoana hay izy tika any ambadika any moa zavatra tsy marina dia efa tamin'ny 2014 ny sasany efa nangataka zom-pirenena frantsay maninona raha mba nilasahana raha ty zany e maninona anao raha manadiady no mbo milaza fa na inona tenentsika tsy azo entina vahiny ny firenentsika. Mila famonjena maika ny firenena manoloana izao fijaliana manara-penitra mianjady amin'ny malagasy izao. Mila olona manana traikefa amin'ny fitantanana ny firenena satria tsy andrakandrana ny fiainam-bahoaka. Fambarenty eraky ny arabe ny varotra sainam-pirenena sy ny arendrina 10 andro tsy atongavany fetin'ny fahaleovan-tena. Tsy misy mihitsy anefa ny tsena raha nambaran'ny mpivarotra mitata amin'ny isa-taona. Zara raha mahalafo sainam-pirenena 3 isan'andro amin'izao fotoana izao. Tsisy kamera sy Andry Rakoto Malala. Efa mameno arabe eto Analakely toy izao ny tsena ny sainam-pirenena sy ny arendrina ary ny kilalao hanamariana ny fetin'ny fahaleovan-tena. Ho an'ny sainam-pirenena manokana mandidina ny 3,000 hatramin'ny 5,4 alina ny vidiny. Tsy misy ny tsena ho ny fitaraina mpivarotra, ny totongana be tsy toy ny isan-taona. Namalaina nisy ny tsena tamiko. Ny antony aloha dia ny olona malaina hividy mahitsy amin'ilay fitondrana sy ny anona zay ny salan'ny isa-taona ihany ny amarotana azy fa zany hoe lamba tamin'ity niakatra nefa le izy tsisy mpividy loatra. Amin'ity tena tsisy tsena ohatran'ny isa-taona fa tena maisatra ny tsena. Inona mety fahafantaranjena azy? Tsy haiko aloha ohatra malaina hividy saina ve ilay olona sa ahoana. Mangina ihany koa ny tsena ny arendrina. Zara raha misy mividy 2 isan'andro. Mandidina ny 500 hatramin'ny 1 alina ny vidiny arendrina taratasy iray ety, miankina amin'ny habeny. Tsy niakatra ny vidiny amarotany mpivarotra azy. Niakatra kosa nefa ny nakany izy ireo any am-potiny. Raha nalaina 3,000 arendrina salatsalany teo aloha, alaina 4,000 amin'izao. Nahoana ny tsena arendrina tamin'ity? Tsena arendrina aloha tsy tena andeha izy tamin'ity fa ny amin'ny herinandro tsy fantatro. Efa ohatr' izao tena fa Ohatr'izao efa tsisy petsapetsahana aloha hatreto. mba lafo firy isan'andro à peu près nareo? Raha hoe raha par rapport amin'ny taloha aloha zao zay efa malafo efa 1000 farany tsy afa. Zao nefa zay na 10 raha mbola tsy mahita. Na ny tokantrano ihany koa aza hita ho malaina amin'ny fananganana sainam-pirenena amin'izao 10 andro tsy hahatongavan'ny fetin'ny fahaleovan-tena izao. Iverenantsika indray ny vavao toy ny vavao avy any Antsirabe any. Tsy nanaiky ny olom-bena na ny Filomena Karavalomana sy ireo mpanaradia azy na dia nisy aza ireny herisetra nataony mpitandro ny filaminana ireny. Noporofona Antsirabe fa mbola any amin'ny Filoravalamana na ny fon'ny vahoakany ary milazy ny firenena karaikitra ny diabe na makivaky ny tanàna rehefa voasakana tsy afaka niditra atao amin'ny magro izy ireo. Njavandre maefa Mathieu Prince ary Tahiriny. Ny fota amin'ny toromaso ny vahoakana Antsirabe androany anasehon'izy ireo fa mila olona mavita azy ny firenena akana inona na inona endriky ny jadona sy ny ramatahorana atao azy ireo dia noporofony ny vahoaka ny vakina karatra fa niverina tamin'ny tanjany ny atokotiko Madagasikara teto. Rehefa tsy navela niditra tao amin'ny magro mantsy ny Filomena Karavalomana sy ireto vahoaka maro be ireto dia nanao diabe na makivaky ny tanàna Antsirabe. Kopakopa tanana hafaliana sy endrika feno-tsiko no tazana teny amin'ny endrika ireo vahoaka sendra azy teny an-dalana. Nafana ihany koa ny ambiance nandritra izany. Ary ny fokontany manerana ny Madagasikara fa dia lasa mitady io marina tsy marina.
tsy nisy nialatra amin'ny farany ireto vahoaka ny aradita amin'ny filomary karavalomanana ireto na dia kilometatra ampolo maro aza no natao atao anatin'ny hafanana sy anoanana. Tsy hita fiafarana ny amaroan'ireo vahoaka nanaraka azy. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity. Nitrangana horohorontany faritra maromaro tany Frantsa omaly zoma sy androany sabotsy mahatratra hatrany amin'ny 5.9 amin'ny marché Ferrister ny tanjaky nyity horohorontany niseho androany ity ary tany amin'ny faritra andefany Frantsa no tena nahenona fihetsehana. Angombavoany onjalalaina raha navimanana sy mbola afatsara. Nitrangana horohorontany mahery vaika sy tsy mbola fahita firy tany Bordeaux, France androany. Nahatratra hatrany amin'ny 5.9 amin'ny marché Ferrister ny tanjaky ity horohorontany ity. Efa naheno fihetsehany tany ihany koa ny mponina tany Charente-Maritime sy ny tany atsimo Deux-Sèvres nisy nivon'ilay horohorontany omaly zoma. Maro ny takaitrara materialy nateraky ity horohorontany ity. Trano sy fiangonana maromaro nahitana fahavakisana ary nisy tamin'ireo mponina nivoaterina findra toerana noho ny falemen-trano fonenan'izy ireo. Tsy nisy niarambona vokatry iray horohorontany nitranga omaly zoma. Olona roa kosa samy naratra vokatry ny fihetsehany tany androany sabotsy. Tanana maro tany amin'ny faritra andrefany Frantsa naheno izany horohorontany izany. Tamin'ny trano fonenana ny tena nahitana fahasimbana ho an'ny androany ary olona 27 tsy maintsy nafindra toerana. Mialohan'ny isarantsika dia ampahafantariko ianao any an-tokantrano fa aoriana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao, izany hoe afaka fotoana fohy dia arainao amin'ny antsipiriany ireo rindran-tsary nafinaritra sy ny tato-baovao avy any Antsirabe any mirakitra indrindra ny zava-nisy tany an-toerana tamin'ity androany ity. Tahaka ny mahazatra ihany koa dia ny fandarana ahoana marina sy ny Global News no arainao aorian'izany rehetra izany. Aorian'izay kosa